Dia eo amin'izay le resaka zany angambo mbola makany amin'ny fiaina tsy hita ny mpino rehefa maty aty amin'ny testamenta vaovao satria ny fitenin'ny olona zany dia zao hoe efa navoaka ny Jesosy tany amin'ny fiaina tsy hita ange le olona maty tany satria tamin'izy maty dia nidina tany amin'ny fiaina tsy hita, tsy izay le fampianarana entsika foana. Efa nidina tany izy dia efa nalainy tany daholo le olona tao amin'ny fiaina tsy hita tany amin'ny testamenta taloha, dia tany reny fa nitantaran'ny Lazarosy mbola talohan'ny azo fijaliana. Fa aorinan'ny azo fijaliana dia tsy mitombona intsony ny an'ny Lazarosy iny fa tsy makany intsony fa tonga dia any amin'ny Kristy. Dia ny andraisany anazy dia ny Efesiana 4:4-5 hoe ny aminy hoe niakatra izy, inona moa zany efa tsy ny nidina no any ambanin'ny tany koa. Matoa zany niakatra Jesosy Kristy nitondra babo izy dia satria izy nidina tany amin'ny fiaina tsy hita ary ao anatin'ny fanekem-pinoana kristianina mihitsy zany hoe nijalona nanapaka Paosy Pilato maty dia nalevina nidina kany amin'ny fiaina tsy hita. Zay fiaina tsy hita eto moa zany mbola samy manana ny fiaina tsy hitany le fiaina tsy hita eto ve le fiaina tsy hita ary atratrany Abrahama sa le fiaina tsy hita ary amin'ny le mpanan-karena? Fa misy milaza hoe tany amin'le mpanan-karena mihitsy izy nandeha dia naka an'le olona tao. Petera dia ny faharoa Petera 1:7-7 hoe izay nandehanany sy nitoriany teny tamin'ireo fanahy tao an-tranomaizina miresaka ny hoe rehefa maty Jesosy Kristy zany dia nandeha sy nitory teny tamin'ny fanahy tao an-tranomaizana. Dia aiza moa zany le tao an-tranomaizana fa tao amin'ny fiaina tsy hita zany ozy izy. Dia ohatr'izay koa ny Petera 1:4-5 hoe fa noho izao nitoriana ny filazantsara tamin'izay maty aza mba ho tsaraina araka ny nofo izy fa ho velona araka an'Andriamanitra amin'ny fanahy. Ireo anankitelo ireo zany matetika nyraisin'ny olona hoe anaka any amin'ny fiaina tsy hita Jesosy Kristy dia nalainy daholo le olona tao dia tsisy tsony indrindra le mpino dia tsisy tsony any amin'ny fiaina tsy hita fa tonga dia mankany an-danitra izy, mankany amin'ny Kristy. Dia tsika nefa nilaza fa any amin'ny Kristy izy fa ao amin'ny fiaina tsy hita. Jerentsika amin'izay ireo ary miditra amin'ny ny atao hoe gasy mahay mamaky baiboly amin'izay tsika. Ny Efesiana 4:4-7 dia ohatry foana ny fiteny rehefa mamaky andininy anankiray dia vakio ny andininy eo aloha sy ny eo aoriana, dia vakio ny toky ray manontolo, dia vakio le boky ray manontolo, dia vakio ny testamenta vaovao ray manontolo, dia vakio ny baiboly ray manontolo. Ka hiditra amin'izay tsika izao. Ary misy anankiray mamaky Genesis 1 dia avy eo ny anankiray 2 trany amin'ny Apokalipsy. Raisitsika amin'ny andininy 7 ny Efesiana 4:4 inona ny tena resahan'io? Fa samy nomena fahasoavana araka ny refin'ny fanomezan'i Kristy avy isika rehetra. Ka izany nilazany hoe raha niakatra ho any amin'ny avy izy dia nitondra olona maro babo ka nanome fanomezana ho an'ny olona. Salamo 7:7 tondra olona maro babo rehefa niakatra ho any amin'ny avy ka nanome fanomezana ho an'ny olona. Ary ny amin'ny hoe niakatra izy inona moa zany fa tsy nidinany ho any ambanin'ny tany koa. Izay nidina dia izy koa ilay niakatra ho any ambony lanitra rehetra mba hamenona ny zavatra rehetra. Izy nanome ny sasany ho apôstôly, ny sasany mpaminany, ny sasany evanjelista, ny sasany ho mpiandry sy mpampianatra. Zavatra anankiray voalohany. Faharoa voalohany zany zay mijery contexte. Faharoa rehefa mamaky dia jereo koa izay teny miveriberina. Inona ny teny miveriberina eto? Samy nomena fahasoavana araka ny refin'ny fanomezan'i Kristy izy rehetra. Dia nitondra babo izy ka nanome fanomezana ho an'ny olona. Izy nanome ny sasany ho apôstôly. Dia eo amin'izay zany tsika resaka fanomezana zany ny resaka eto raha mbola mamaky any amin'ny andininy 1-9 tsika dia ny tena resaka eo dia resaka fanomezam-pahasoavana. Fanomezam-pahasoavana daholo ny andininy 1 ary hatraty dia mbola fanomezam-pahasoavana apôstôly, mpaminany, evanjelista, mpiandry ary mpampianatra. Fanomezam-pahasoavana ny thème eo. Fa andovaka itsika aloha ilay andininy 5 ozy izy hoe ny amin'ny hoe niakatra izy inona moa zany efa tsy nidinany ho any ambanin'ny tany koa. Zay izy voasoratra any amin'ny baibolinareo, zay izy ny ato.
tsy te hamoaka anareo ny voalazan'ny baiboly ny voalazan'ny grika zay nanoratany paoly azy fa anome anareo verset voalohany zay évangélika nandika anazy a dia ny NBS nouvelle bible second zao ny lazany azy hoe et que signifie les montées sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures sur la terre tsy hoe any ambany tany zany izy fa nidina any ambany a tetỳ tany zany hoe tsy le fahafatesany nakany amin'ny fiaina-tsy hita io akory fa ny fahatongavano olombelona na ny antsoina hoe incarnation no resahany eto ny semeur koa dia évangélika Alfred Quinn no directeur nandika anazy a dia zao no lazany semeur azy et que signifie les montées cela implique qu'auparavant il est descendu jusqu'en bas c'est-à-dire sur la terre fahatongava nonofo ho olombelona ary ny parole vivante zay évangélika ihany koa il est monté cette affirmation implique qu'il a dû auparavant descendre du haut du ciel jusque sur notre terre zany hoe le nidina zany tsy hoe nidinany ho any ambanin'ny tany fa ohatr'izao nidinany hoe ty ambany ety tany zay ny azo andikanan'io raha ny tena izy lay maha olombelona an Jesosy Kristy dia nitondra fanomezana izy ny fahatongava nonofo zany no resaka eto a ary commentaire ny salamy fa 7:20 izy hoe rehefa niakatra izy izy dia nitondra babo maro ary nanome fanomezana ho an'ny olona dia inona le babo maro ary inona le fanomezana ho an'ny olona dia zany hoe tsy resaka nydina le an Jesosy tamin'izy maty zany io fa tamin'izy mbola velona dia resaka fanomezam-pahasoavana inona le nomeny apôstôly mpaminany évangélista mpiandry ary mpampianatra reo fanomezam-pahasoavana ireo no nomeny fa tsy resaka zavatra hafa tsy miresaka mihitsy izy zany hoe nidina le an Jesosy tamin'ny maty satria fanomezam-pahasoavana ny resaka eto tsy resaka entaille intermédiaire mihitsy io Efesiana 4:7 io raha olona ny babo tao amin'ny salamo a dia fanomezam-pahasoavana kosa no resahany a lay nomena aty amin'ny Efesiana 4:7 zany tompoko ny atao hoe mamaky baiboly mila vakiana ny baiboly ary tsy io dika teninao io ihany fa raha tsy manana tsy mahay grika sy hebreo ianao a dia mamakidika teny maro isan-karazany a dia hitanao hoe inona ny zavatra tiany ambara ao anatin'le izy io fanomezam-pahasoavana zany ny fanomezan'ny Kristy ho an'ny olona zay babony le babony eto dia le lasa kristianina le lasa kristianina dia manana fanomezam-pahasoavana daholo ny mpino rehetrarehetra hidirantsika indray ny tsy afaka mijanona ela fa zafady Petera 1:7-7 efa nivakitsika teo izy fa vakitsika eo anaty contexte indray izy fa Kristy koa azy efa nijaly ray mandeha no niota marina monjy ny tsy marina mba hitondrany antsika eo amin'Andriamanitra ka nyvonoana araka ny nofo izy fa nyvelomina araka ny fanahy zay nandehanany io nyvelomina araka ny fanahy zay nandehanany sy nitoriany teny tamin'ireo fanahy tao an-tranomaizina dia izay tsy nanaiky fahiny raha nandrainy ny andro faharipon'Andriamanitra tamin'ny andro Noaka mbola namboarina ny samby fiara zay nidiran'ny olona vitsy dia izy valy mianaka ary namonjena azy ny rano izany ny tandidon'ny batisa zay mamonjy anareo koa ankehitriny tsy fanesorana ny fahalotolonofo anefa izany fa ny fitadiavana fieritreretana tsara eo anatrehan'Andriamanitra tamin'ny nitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty izay eo ankavanan'Andriamanitra fa efa lasa ho any an-danitra izy ka nampanekeny azy ny anjely ny fahefana ary ny hery zay le contexte dia andao jerentsika ny famakian'ny olonan'io ny famakian'ny olonan'io voalohany a dia hoe Jesosy Kristy ozy izy nitory teny tany amin'ny afo be tamin'izy maty a sy talohan'ny tsanganany zay ny andraisan'ny olona n'iny le hoe nitory tamin'ny fanatany tranomaizina misy indray milaza hoe nandritra n'io izy a dia nitory tamin'ny anjely zay lavo ny devoly zany a dia nanao évangélisation tamin'ny devoly izy fahatelo a tamin'ny alalan'ny Noa satria misy resaka Noa ao no nitorian'i Jesosy Kristy a tamin'ireo niara-belona taminy faefatra ny tranomaizina ozy izy dia Babilôna zany hoe ny fahababoana ny jiosy a
dia ny fanahy zany dia ny olombelona ihany a dia ny fitoriana zay lazainy eto hoe nitory tamin'ny maty a dia évangélisation zany a no natao teto fa averintsika vakina amin'ny alalan'ny plan fametrahana drafitra lay petera voalohany toko fahatelo teo dia izao le izy ny andiny fa valo ambe folo sy fahasivy ambe folo a dia zay zavatra nataon'ny Kristy ndray mandeha monjy mila azotsika fa ny bokin'ny petera voalohany dia miresaka an'ireo olona zay kristianina zay ao anaty fanenjehana dia inona no nataon'ny Kristy ndray mandeha monja na maty namonjy an'ireo olona reo izy a Jesosy Kristy ny andininy faharoapolo izy a dia miresaka ny sariny zay tamin'ny andro fahiny zany tamin'ny androny Noa dia ny andininy faraka amin'ny roapolo izy a miresaka ny famonjena ankehitriny izany ozy izy ny tandidony batisa zay amonjena antsika ankehitriny dia tsy le batisa fanasana tsokoko akory le mitsitrika anaty rano fa le fanalana ny feon'ny fieritreretana fanadiovana ny feon'ny fieritreretana zany nyresahany amin'ny andiny faraka amin'ny roapolo a dia ny andiny ny faharoa amin'ny roapolo izy miresaka amin'ny voninahitry Kristy hoe efa eo ankavanan'Andriamanitra Kristy zao vokatry le nidikany hoe apaksa dia hoe ndray mandeha monja vokatry le izy maty a dia efa eo amin'ny tanana ankavanan'Andriamanitra Kristy amin'izao fotoana izao raisitsika tsirairay amin'izay lay andininy fa Kristy kosa aza efa nijaly ndray mandeha no niota ny marina monjy ny tsy marina mba hitondra antsika ao amin'Andriamanitra ka ny vonoina tamin'ny nofo izy fa ny velomina tamin'ny fanahy dia io le nilazaiko teo hoe fampaherezana ny mpino ao anaty fahoriana io hoe rehefa ao anaty fahoriana nareo aza taitra fa tsy nareo rery niaran'izany fa Jesosy Kristy koa ary a efa maty ohatran'izany dia io a fanekempinoana fanao koa io rehefa manao batisa ny olona tamin'izany zany hoe Kristy koa aza efa nijaly ndray mandeha no niota marina monjy ny tsy marina mba hitondra antsika ao amin'Andriamanitra ka ny vonoina tamin'ny nofo izy fa ny velomina tamin'ny fanahy dia le nofo eto zany a no vonoina tamin'ny nofo dia ny fiainan'ny Kristy amin'ny olombelona azy lay izy maty eo amin'ny azo fijaliana fa le fanahy indray a dia le fiainany velomina amin'ny fanahy dia le fiainany izy nitsangana tamin'ny maty zay no lazain'ny Romanina toko voalohany andiny fahatelo sy fahaefatra hoe ny zanany zay nateraka avy tamin'ny taranaka Davida araky ny nofo io zany maha olombelona azy dia naseho tamin'ny kery ho zanak'Andriamanitra araky ny fahamasinana amin'ny fitsanganany tamin'ny maty io le fanahy Jesosy Kristy tompontsika izany Timoty voalohany toko fahatelo andiny fahaenina koa miresaka an'izay hoe iarahany manaiky mihitsy fa lehibe ny zava-miafina ny amin'ny toe-panaraka an'Andriamanitra dia ilay naseho teo amin'ny nofo any hoe tonga olombelona no hamarinina tamin'ny fanahy tamin'izy nitsangana tamin'ny maty hitan'ny anjely notoriana tany amin'ny jentilisa ninona teny amin'izao tontolo izao nakarina amin'ny voninahitra zay foana zany ny tiany lazaina ao anatin'io andiny ny fahasivy ambe folo amin'izay zay rehefa nitsangana tamin'ny maty izy zany io no velomina tamin'ny fanahy izay nandehanany sy nitoriany teny tamin'ireo fanahy tany an-tranomaizina amin'ny teny frantsay izy hoe par cet esprit le fanahy izy nitsangana iny zany a il est aussi allé prêcher aux esprits en prison zay fanahy zay zany le fanahin'ny Kristy ty nandehanan'io le nitsangana amin'ny petera voalohany ihany toko voalohany andiny fahafolo sy faraky ambe folo hoe ny amin'izany famonjeny zany dia nitadiavin'ny mpaminany sy nykatsahan'ny fantatra dia ireo efa naminany fahasoavana ao anareo eny no katsahany izay andro na izay toetry ny andro no tondron'ny io ty fanahin'ny Kristy ty ao anatiny raha nanambara raha teo fijalian'ny Kristy sy ny voninahitra manarak'izany izy dia le fahafatesany sy ny fitsanganany foana zany dia io fanahin'ny Kristy io zany nitao amin'ny Noa koa tamin'ny Noa rehefa le nitory tamin'ny mpiarabelona tamin'ny androny Noa dia io fanahin'ny Kristy koa nitao Genesis toko fahaenina andininy fahatelo hoe ary hoy Jehovah tsy mba hanapaka mandrakariva amin'ny olona ny fanahiko fa ny finiavany dia nofo izy nefa 100 taona ny androny io tory ihany zany Noa nandritra ny nanaovan'le samby fiara fa tsy nandaitra tamin'ny olona mihitsy zany petera faharoa toko faharoa andininy fahadimy ary raha tsy namely zao rehetra zao taloha izy fa namonjy an'ny Noa mpitory fahamarinana io Noa zany nitory fahamarinana sy ireo fito fony nahatonga ny safotra ny tany ratsy fanahy teo amin'izao tontolo izao io dia nitory zany Noa tamin'ny androny a ary ny fanahin'ny Kristy a
no tao anatiny tamin'izany ohatra koa lazay ny hebreo 2:17 hoe finonana nanamboarany Noa samby fiara monjena ny ankonany fa natahotra izy rehefa notoroan'Andriamanitra hevitrany amin'ny zavatra tsy mbola hita ka izany nanamelohan'izao tontolo izao sy nahatongavany ho mpandova ny fahamarinana araka ny finoana momba ny Noa zay. Dia nitory-teny dika le hoe nitory-teny zany a eto dia hoe milaza pahabe maso tsy évangélisation mihitsy le mitory-teny eto fa milaza apahabe maso keroso dika eny amin'ny teny grika misy mahay grika eto dia afaka mandisona raha ohatra ka mandaingy aminareo a hero milaza pahabe maso io teny io keroso io mitory io a no lazain'ny apokalypsy 5:12 hoe aritako fa indro nisy anjely mahery niatso keroso tamin'ny feo mahafy hoe iza no mendrika nogatra amin'ny boky sy amanotombo-kasehana zany hoe rehefa miproclame zavatra ianao zany dia zay ny atao hoe keroso tsy voatery filazantsara le izy tahaka an'ity sy ity fa milaza miproclame zavatra. Inona ny zavatra miproclame ny Jesosy Kristy dia iza le fanahy tao an-tranomaizina le anjely nivadika ny devoly zany a io fanahy tao an-tranomaizina proclameny tsy mila évangélisena zany ny devoly efa miandry azy ny fiainany fahafatesana fa ireo no ny proclameny Jesosy Kristy a dia zao ny fandehany rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesosy Kristy hoe le velomina araka ny fanahy dia nandeha nanambara ny fandreseny tamin'ny devoly zay ny dikan'io tompoko fa tsy hoe nakany amin'ny fiaina tsy hita izy akory fa izy nitsangana izy efa nivelomina tamin'ny fanahy no nitory ny laza hoe efa nandresy a resinareo fa resiko nareo efa nitsako ny lohanareo zay ny zavatra nitranga ao anatin'io. Dia ohatr'izay koa ny 1:20 dia zay tsy nanaiky fahiny raha ny andro faharopon'Andriamanitra tamin'ny andro Noa raha mbola namboarina samby fiara zay nidiran'ny olona vitsy io zany ny faran'ny faharopon'Andriamanitra. Dia aorinan'io a nandefa safidrano a Andriamanitra nisy amin'izay ny fitsarana tamin'ny alalan'ny rano dia nisy ny voavonjy zay vitsy izy valy mianaka ihany ireo ihany no voavonjy a ao anatin'izay. Raha fitiantsika zany ny andininy Petera 1:3 io dia zao hoe rehefa maty Jesosy Kristy a dia zao no lazain'ny olona rehefa maty izy dia nandeha tany amin'ny fiaina tsy hita saingy tsy tany amin'ny hafobe zany izy tsy tany amin'ny hafobe izy a fa tonga izy dia tany paradisa anio ny onanao amiko any paradisa satria niaraka amin'le olona zay mbola tsisy vatana izy fa mbola fanahy fotsiny zay le hoe fiaina tsy hita dia fa teo amin'ny hazo fijaliana nefa vita ny asany vao teo amin'ny hazo fijaliana izy dia efa niteny hoe vita teo izy dia efa niteny hoe atolotro anao ny fanahiko tonga izy dia niakatra zany fa tsy nidina nakany amin'ny hafobe a izany mihitsy fa rehefa nitsangana tamin'ny maty izy a dia nanambara ny fandreseny zay nanambara ny fandreseny zay ny tian'iny horesahana farany Petera 1:4 dia jerentsika ao anaty contexte ihany izy ny amin'izany dia gaga izy ireo satria tsy miara-miazakazaka aminy ianareo ny amin'izany fanaranam-po amin'ny ratsy zay tene amin'ny ratsy izany ka tenenin'ny ratsy nefa mpamohan'ilay efa vonina hitsara velona sy ny maty izy fa noho izao no nitorina ny filazantsara tamin'izay maty azy mba ho tsaraina araka ny olona amin'ny nofo izy fa ho velona araka n'Andriamanitra amin'ny fanahy. Ola kely zany ny olantsika zany zao dia tsy manam-potoana betsaka tsika dia voatery mandeha aingana kely fa ny conclusion jerenareo hoe zay le izy zany rehefa mahita n'ity hoe tsara ny velona sy ny maty ity tsika dia mora kely mieritreritra n'ity maty ity zany hoe zay maty zany ity fitsarana ho an'ny rehetra mantsy le hoe velona sy ny maty ity dia misy fampitahanana anankiroa averimberiny Petera eto. Ny fampitahana voalohany dia ity hoe ho tsaraina araka ny olona amin'ny nofo zay ny ray dia ny ray ho velona araka n'Andriamanitra amin'ny fanahy misy zany le araka ny olona dia misy le araka n'Andriamanitra misy le amin'ny nofo dia misy le amin'ny fanahy dia
le hoe lohana zany le ho tsaraina zany ny tena dikany eto hoe lohana tsy hoe tsaraina fotsiny fa efa tonga dia miatra ny fanamelohana dia ho velona averiko le izy araka nofo araka an'Andriamanitra amin'ny nofo araka ny olona araka an'Andriamanitra amin'ny nofo amin'ny fanahy ho tsaraina na ho elohana dia nyray a ho velona inona ny tiany lazaina andininy fahenina zao ny lazaina hoe ary noho izao nitoriana ny filazantsara tamin'izay maty azy mba ho tsaraina araka ny olona amin'ny nofo izy fa ho velona araka an'Andriamanitra amin'ny fanahy zany hoe misy zany reto olona reto zany a dia efa no tratra ny fanamelohana araka ny olona zay ho tsaraina araka ny olona fanamelohana araka ny olona dia mitiany resahana eto dia ny fitsaran'ny tany fa tsy fitsaran'Andriamanitra satria fampitahana an'le fitsarana araka ny olona iny dia lay araka an'Andriamanitra misy zany le araka ny olona dia misy le araka an'Andriamanitra dia tsy le fitsaran'Andriamanitra zany le fitsarana lazaina io fa le fitsaran'ny tany dia lazaina noho izao no nitoriana ny filazantsara tamin'ny maty azy tamin'izay maty azy zany hoe fitoriana ny filazantsara tamin'le olona tamin'izy mbola velona no nitoriana izy fa amin'izao fotoana izao izy efa maty fa manina izy maty zao satria ny elohan'ny fanjakana amin'izao fotoana izao maty koa nanina izy satria izy no elohan'ny fanjakana tamin'izao fotoana izao tao anaty fanenjehana dia maty fa reo olona talohan'ny nafatesany talohan'ny fitsarana azy a dia efa nitoriana ny filazantsara ao ve tsisy azo mihitsy tsopotra koa moa le izy dia vao maika zany hoe tsikafa baibolinareo araka za zany nampianatra anareo manao foana fa bisakakina le petera voalohany toko faefatra dia ny faheniny ozy izy noho izao nitoriana ny filazantsara tamin'izay maty azy zany hoe nisy olona zay velona izy zay efa maty izy amin'izao fotoana zao fa reo olona reo tamin'izy velona dia nitoriana ny filazantsara satria maninona satria reo olona reo a satria reo olona reo a dia efa maty zao inona nafaty azy no tsarain'ny olombelona reo hoe lisany vavaka be dia vonono lisany ao vavaka be nareo a dia vonono dia maty zany reo olona reo fa tamin'izy velona nitoriana ny filazantsara fa zao izy efa maty noho ny fitsaran'olombelona dia ampifanoherin'ny petera amin'izay zany lay fitsaran'olombelona sy ny fitsaran'Andriamanitra fa na misy olona araka melohan'ny fitsaran'olombelona hoe voelika ho faty ianao satria tsy mety miala amin'ny finoanao dia maty le olona rehefa nitoriana ny filazantsara izy talohan'ny fahavelomany kanino a dia tsisy dika any amin'le fitsaran'Andriamanitra ny fitsaran'olombelona iny ao fa voavonjy foana izy na dia melohan'ny olona ary zay ny dikan'le hoe mba ho tsaraina araka ny olona amin'ny nofo izy anao izy voatsarany dia voaheloka any dia maty fa velona araka an'Andriamanitra foana izy amin'ny fanahy misy azo kely etsy